Zay ny mahakasiky ny fanomanana ny fividianana communal izay ho tanterahina eto amin'ny firenena ny faraky amin'ny telopolo ny volana Jolay ho avy izao iny fa hivadika pejim-baovao afantanteraka kosa indray isika. Herinandro taoriny ny fametraha-pialan'ny PDS n'Antananarivo renivohitra dia notosaina tamin'ity androany ity ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny PDS mpisolo toerana Vonjomaika. Dia jerentsika ary ny fanadidina nentin'ny Ravakaran'Andriamanalina eo amin'ny sary ny Mamy Rasamuely. Nametraka tanjona ao anatin'ny fiampitoana fohy amin'ny famerenana ny komuna Antananarivo renivohitra Milona ny PDS mpisolo toerana vaovao ny Colonel Joseph Ramiramianana aka tafiditra amin'izany indrindra ny fanadiovana ny tanàna. Hoe entina moa zany tsy tena misy hoe ozany teo aloha fa efa nataoko teo ilay izy hoe mitendry zao tena hoe resy ny tanàn'Antananarivo eo amin'ny fahadiovan'ny tanàna. Dia iny zany le fotoana kotiana tsy fantatra hoe rovina no tapy fa na kely ary foana tsy maintsy misy foana ny vina zany dia le fahadiovan'ny tanàna zany amin'ny ankapobeny ary veloko izay mandeha izy hoe fahadiovan'ny tanàna io tanànatsika maloto hitatsika io ilay fako hitatsika fahadiovan'ny fitantanana fahadiovan'ny fangaraharaana dia fahadiovan'ny vokatsapaitana. Totosa io maraina io ny famindram-pahefana teo aminy sy ny PDS teo aloha niasina Andriamanjato izy faran'izay nametra-pialana moa ny alakamisy 7 Mey lasa teo. Nisafidiny tsy hitondra faneho-kevitra mikasika ny rahapirenena moa ity PDS teo aloha ity tamin'ity lalona ny famindram-pahefana androany ity. Na dia nakasitraka ny fanendrena ny PDS mpisolo toerana Vonjomaika azany teo anivon'ny mpiasan'ny komuna Antananarivo renivohitra dia nametraka kosa izy ireo ny anesorana ny fianakaviana akaiky ny PDS teo aloha izay ambaran'izy ireo fa mamboly fanakorontanana eo amin'ny samy mpiasa. Fanadidina nentin'ny Ravakaran'Andriamanalina eo amin'ny sarin'ny Mamy Rasamuely Atrany. Mikorotana tanteraka ny fitantanana ny tsena munisipaly amin'izao fotoan'izao araka nambarany solitena mpiasa ny tanàna Antananarivo tamin'ity androany ity. Anton'izany fisian'ny fianakavian'ny PDS teo aloha izay mitana andraikitra ambony maro anivon'ny komuna ary mikendry ny ampiady ny samy mpiasa. Tranga akaiky indrindra noraisin'izy ireo ohatra ny famorina mpiasa teny amin'ny fofikiraikady kely lafiny 3 meteo izay nanapahan'izy ireo fa ahena ny isan'ny percepteur de marché miasa. Ankoatr'io nanambara ny mpiasan'ny komuna fa tsy fiverenana amin'ny gabararaka akory ny soso-kevitra nataon'izy ireo amin'ny tokony ampiasana indray ny tapakila tsotra teo aloha. Ny tapakila tsotra izay tsy mandany kokoa raha oharina amin'ny tapakila misy code barre itsy farany izay famelomana fotsiny ihany ny orinasa mpianakavian'ny PDS teo aloha. Te hiverina amin'ny gabararaka ny komuna matoa verina tamin'ilay ticket teo aloha. Tsy avy hatrany ny valiny satria zao ireo ticket teo aloha ireo dia mbola betsaka ny ambaba azo ampiasaina ao toeranao. Ary le ticket code barre izay nampiasaina amin'izao dia efa fantatra koa fa orinasa mpianakaviana no manao azy ary lafo dia lafo ny vidiny raha oharina amin'ireo ticket fampiasa teo aloha. Ka tsy mitombona mihitsy ny filazana fa te hiverina amin'ny gabararana ny komuna, ny mpiasan'ny komuna raha nampiasa an'ireo ticket teo aloha ireo. Ary tiana lazaina fa io ticket taloha foana no nampiasain'ny mpiasan'ny komuna na azahoanareo izao fandrosoana sy foto-drafitrasa eto amin'ny tanàna ho an'ny vahoaka izao fa diso izany filazana hoe te hiverina amin'ny gabararana mpiasan'ny komuna. Tsy maro izany tao. Na dia nakasitraka ny fametra-pialan'ny PDS teo aloha ny asin'ny Andriamanjato azy ireo mpiasan'ny komuna ary ny fahavononana iray asa amin'ny PDS mpisolo toerana dia mbola nametraka fitakiana izy ireo amin'ny anesorana ireo fianakaviana akaiky ny PDS teo aloha. Raha nanontaniana mikasika ity fitakian'ny mpiasa ity ny PDS mpisolo toerana Vonjomaika dia nanapa-kevitra ny tsy haneho hevitra izy. Io zany misy ny tetikasa hitantanana sy ny efa hieritserity ny hitantanana ny tanàna fa aleo ataontsika manaraka tsara be ilay fipetraky ny fanontaniana fa aleo ataontsika ho atao amin'ilay fifamonjam-pahefana foana ndresaka aloha androany dia manaraka tsika hanokana fotoana dia ho resahantsika daholo mihitsy amin'ny ankapobeny fitantanana ny tanàna tsy izay tokony atao. Nilaza ny anara-maso akaiky ny fomba fiasan'ity PDS vaovao ity moa ireo mpiasan'ny tanàna ary namafy ny fitakian'izy ireo.